Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza onde dia voasokajy ho rivo-doza mahery hatrany izy na cyclone tropical. Mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany mianatsimo atsinana izy amin'ny hafainganam-pandeha 10 kilometatra isan'ora. Tamin'ny telora tolakandro teo izy dia tany amin'ny manodidina ny 500 kilometatra atsimon'ny Bevoalavo, tanàna iray ao amin'ny distrikany Ampania izy io. Raha sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia mitoetra any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ny rindrin-drahona miaraka amin'ity rivo-doza ity ka mety hiteraka tafiotra manaingatra any amin'ny 70 kilometatra isan'ora izany. Ny orana ihany koa dia mbola hitoy hijojo hatrany ho amin'ny Aniwala hatramin'ny Rampitso any amin'iny fatra atsimon'ny Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra dia tsy misy miova ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza fa mbola voasokajy filazana miloko mena na filazana loza mitatao hatrany ho an'ny fatra Androy, ny distrikan'ny Toliara voalohany sy faharoa, Ampania ary Betoky Atsimo. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny fatra Anosy sy ny distrikany Benenitra. Raha mahakasika ny mety fizotran'ity rivo-doza ity araka ny efa natsidika teo moa dia izotra mianatsimo atsinanana hatrany izy ary tombanana analavitra tsikelikely amin'ny Madagasikara manomboka Rampitso tolakandro na Rampitso arivany hoany. Amin'izay fotoan'izay ihany koa dia antenaina hiena miandalana ny herinina izany na tsy izany aza nefa ny orana any amin'iny fatra atsimon'ny Madagasikara iny dia saika mbola hitoy hatrany. Etsekilan'izay ihany koa noho ny fisiany io rivo-doza io dia miamafy ny atsiokan'ny talio any amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara ka ahina ny mety isiny ny rotsakorana betsaka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 100 milimetatra ny tany rotsakorany rasana ao anatin'ny 420 ora any amin'ny fatra avaratra andrefan'iny. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay ny fatra Iboeny, ny distrikany Besalampy, Analalava, Antsohi, Mampikony ary Port Berger. Entanina mimponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika eo mena manam-pahefany ny fotony isoroana ny loza amin'ny mety isy eo. Ho an'ny any an-dranomasina ny mpiandrika manomboka eo Besalampy hatrany Vangaindrano dia tsy tokony hivoaka iandrika mihitsy aloha mandra-palasa tanteraka ity rivo-doza ity ary anaraka akaika ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro satria mikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina manonja be na aherin'ny ranomasina ny rivotra ihany koa moa dia ho mafy etsekilan'izay. Raha ny mahakasika mety ho toetry ny androntsika eto Madagasikara amin'izao faran'ny herinandro zao kosa dia saika mivangony kokoa any amin'iny fatra atsimon'ny nosy iny ny oram-baratra noho ny fisian'ilay rivo-doza onde. Ny orana any amin'iny fatra avaratra andrefan'iny ihany koa dia saika ho hita taratra eny hatrany. Mety andrahoana arahana orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny ilany andrefany Madagasikara sy ny ilany andrefany afovoantany. Ny ilany atsinanana sy morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny morotsiraka ny fatra avaratra andrefana atorak'izay ihany koa ny any amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy iny. Anorana tandrifin-drahona ihany koa ny any atsimo andrefana sy ny tanon'ny fatra Androy sy Anosy. Somary maloko ny andro amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana raha toka hiban'ny toerana kokoa inga be masoandro any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola hitoy ho maina hatrany aloha ny andro ary hianko tanteraka ao anatin'ny masoandro mibalika ny any amin'iny morotsiraka atsinanan'iny. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny fatra Analamanga sy ny ilany andrefany afovoantany ary ny morotsiraka afovoany andrefana. Ny oram-baratra dia mety mbola ho hita taratra eny hatrany any amin'ny fatra avaratra andrefana.
andrefana noho ny fisian'ilay rivo-doza onde ao atsimo Madagasikara ao dia mety mbola hitoetrany ny orana any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 8 degré ho an'ny afovoantany, morotsiraka atsinanana eo amin'ny 4 hatramin'ny 3 degré, raha toa ka manodidina eo amin'ny 2 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa misy fiakaram-misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny fatra afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana iny satria manodidina eo amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Isava, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Finantoetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia saika ho maina aloha ho an'ny afovoantany sy ny morotsiraka atsinanana, mety ahazorana ny any amin'ny fatra avaratra andrefana, ny orana tandrifondraona mety arankotroka indraindray any amin'ny fatra atsimo sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia hitoy-hatrany. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina raha noharina ny sabotsy fa manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 8 degré ho an'ny atitany, 5 hatramin'ny 9 degré morotsiraka atsinanana, 2 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 na 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Iboeny sy Sava. Ny finantoetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika sahady dia ny amaina aloha ny any amin'iny fatra avaratra andrefa Madagasikara iny, na izany na tsy izany aza mety mbola hisy orana kely iserana ihany indraindray. Morotsiraka atsinanana sy ho an'ny afovoantany moa dia mitoetra ho maina hatrany. Ny any amin'ny fatra atsimo noho ny fisian'ilay rivo-doza onde any atsimon'ny Madagasikara dia saika mbola mety ho hita taratry eny foana ny orana tandrifon-drahona, mety arahankotroka indraindray. Mety ahazorana tandrifon-drahona ihany koa ny any amin'iny fatra avaratry Madagasikara iny. Vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, 5 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 2 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Izay ny mahakasika ny metotetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotondrivotra saika manodidina fetrany MS avokoa ny refo voaray teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tamin'ny fahalotondrivotra izay. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.